Ndoikos! Androantsika iresadresaka mahakasika ny fanavaozana ny fahitan'ny tanora izany dia manana vahiny moa isika atao anatin'ity vidéo ity fa ho avelako izy ihany mampafatotra ny tenany tanora mpitarika eto Mahajanga izy dia omeko anao ny fitenenana. Faly miarahaba ny Satamahatsara, faly miarahaba antsika rehetra. Ny anarako moa dia Razafimandimby Mahatsangy, olom-pirenena, vice-président ny association Wakay eto Mahajanga izay fikambanan'ny tanora mikasa izay hanatsara zany ny fiainan'ny tanora eto Mahajanga. Dia hiaraka ikosikosy antsika ifampiresaka dia fanontaniako voalohany Mahatsangy hoe inona ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina tsapanao amin'izao fotoanan'ny fanavaozana izao? Ny fototenin'ny fanavaozana aloha zany no hanombohako anazy hoe avy amin'ny teny hoe vao. Tsika miteny foana hoe rehefa vao manana vao zany dia mila fotoana zany. Izany hoe tsy eo ny eo zany ilay fiovana fa mandeha tsikelikely. Nandikana anazy amin'ny teny frantsay moa hoe refondation, izany hoe misy fond zany ao, misy fototra mbola tokony amboarina hojerena. Dia io zany miankina amin'ny hoe inona ilay fototra tiantsika hapetraka. Raha ho an'ny Madagasikara manokana izao, ilay fototra ve hoe te hametraka antsika firenena tandalana, firenena manaja ny sata republikanina, firenena tena demokratika. Nefa izay zavatra izay mila fotoana. Ohatra fotsiny izao tany Frantsa izao nisy ny atao hoe révolution française tamin'ny 1789. Leo be ny olona tany Frantsa satria nanao didy jadona be zany ny mpanjaka. Monarchie moa zany ilay izy, monarchie absolue fitenenana an'ilay izy. Dia nisy karazana révolution zany tao Frantsa nanonganana n'io monarchie absolue io. Nefa ny République frantsay efa un siècle tarinan'io zay vao tena hoe mipetraka soamantsara ilay izy. Fa teo atenatenan'izay mbola nisy grevy, nisy tolona maromaro, mbola niverina kely ihany ny fahampanjaka, nisy fanonganam-panjakana sy ny sisa sy ny sisa. Dia mino aho fa ho a Madagasikara koa ohatr'izay hoe mbola isy ambaratonga tsy maintsy ho lalovantsika ilay izy. Fa ny zavatra tsikatro aloha izao dia efa misy fiovana ihany tsikelikely. Ohatra izao ny génération Z moa zany le tamin'ilay hetsy-bahoaka iny nampiseho izy hoe ny vahoaka dia manan-jo hiteny izay marary anazy, hiteny izay hitany fa hoe tsy mety na mety, hiteny izay hitany fa hoe tsy rariny sy ny sisa sy ny sisa. Tena ilaina be izay anatin'ilay refondation raha hametraka an'ilay atao hoe firenena demokratika, satria ny liberté d'expression dia anisan'ny tena manan-danja ao anatina firenena demokratika anankiray. Dia anatin'ny firenena demokratika ihany koa io tsy misy tsony hoe mpanjaka, tsy misy hoe ny tenin'ity olona ity ihany no henoina na izay tenen'io dia marina daholo. Dia tsika nefa indraindray ny malagasy ohatran'ny manana tendance kely eritreritra hoe ny mpitondra fanjakana dia ray aman-dreny. Iny efa tokony esorina anatin'ny voambolana antsika. Ny mpitondra fanjakana tsy ray aman-dreny fa mpiasa ny vahoaka ary solon-tena ny vahoaka. Ny vahoaka mametraka anazy eo ary ny vahoaka no manala anazy eo. Noho izany zany manan-jo isika hiteny ny zavatra tsy mety ataony zareo. Faharoa, hita ihany koa izao ohatra amin'ny fomba fitondran-tenan'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Izy moa tena hoe tsy asiana sarina any amin'ny birao-mpanjakana rehetra any. Efa tsara izay satria lasa miala tsikelikely zany tsika amin'ilay atao hoe culte de personnalité na hoe fanompoana olona. Anaty firenena demokratika republikanina tsy manompo olona zany fa programan'asa no tohanana dia avy eo hitantsika hoe mahomby sa tsy mahomby izy. Ary farany, tsikatrotsika koa izao rehefa mandray fitenenana ny filohan'ny fanavaozana dia tsy miezaka ny mandresy lahatra be izy, tsy manao tsara resaka izy fa tony izy miresaka. Hitanao amin'ny tarehany eny hoe tsy miezaka be izy zany hoe andainga na amadibadika resaka sy ny sisa fa milazany zava-misy fotsiny izy amin'ny fomba tsotra. Dia izay profo anankiray hoe ny asa no hifampitsarana fa tsy ny kabary. Ary ho anazy efa tena fanavaozana lehibe. Ie. Dia manaraka an'izay maha tanoranao, anao zao mitarika association eto Mahajanga dia hoe inona ny viny na hoe vision commune tokony raisantsika tanora. Dia rehefa manana vision antsika dia mitaky andraikitra zavatra izay dia raha aminao hoe inona andraikitra antsika manoloana an'izay. Ny vina moa zany dia hoe indray andro any zany Madagasikara handroso. Dia rehefa mandroso Madagasikara dia tsy mila mankany ivelany intsony zany tanora vao hoe afaka manofinofy an'izany hoe ho avy mamiratra zany. Izay aloha zany ilay viny. Kanefa alohan'ny hatongavana amin'izay dia samy manana ny andraikitra ny tsirairay avy raha ao anatin'izany ny tanora. Aoka ho ampatsiahivina amintsika fa ny 70 isan-jaton'ny vahoaka malagasy dia latsaky ny 5 amby telopolo taona.
Zany hoe isika tanora tsy hoe ho avy ny firenena fotsiny fa ankehitriny ny firenena. Zao dia zao zany tsika dia efa tokony mandray andraikitra. Anatin'ny firenena demokratika ny hoe mandray andraikitra tsy hoe mandeha mifidy ihany isaky ny 5 taona dia vita zay. Hoe efa vita ny efa mifidy zany dia tsy misy nina ataoko intsony fa miandry ny fifidianana manaraka indray. Tsia, fa mila mandray anjara mihitsy amin'ny atao hoe vie publique moa zany fiantsonan'ilay izy. Io tsy voatery hoe manao ilay politika avo lenta be hoe politisianina fa hoe miditra anatin'ny fikambanana mba liana amin'ny hoe inona zany ny zavatra mitranga atao amin'ny fokotaninay aty, mba mandray anjara zany amin'ilay zavatra karakarainao amin'ny fokotany misy anao sy ny sisa zany dia efa fandraisana andraikitra. Dia isika ihany koa mila liana amin'ny vaovao misy zany manaraka actualité, mijery vaovao na amin'ny télé io, mihaino radio, tsika mety hoe manana internet koa dia mba manao fikarohana inona zavatra mitranga eto Madagasikara sy eran-tany, na amin'ny lafiny géopolitique io, na économie io, na resaka environnement io, satria rehefa mitombo ny fahalalanao dia sarotra kokoa zany no hamitahan'ny mpanao politika anao. Dia tsara foana zany hampitomboana izay fahalalana izay fa tsy variana amin'ny resaka buzz amin'ny Facebook foana. Ary farany tia moa somary saripady ilay resaka kanefa tsy afaka hafenina satria zava-misy ilay izy. Misy ny fizarazarana eo anivon'ny fiarahamonina, misy ny fanavakavahana ara-bolokoditra, ny ara-pirazanana sy ny sisa. Mbola misy foana na eny anivon'ny fianakaviana io na anivon'ny fiarahamonina eny hoe ry zareo côtier, ry zareo merina sy ny sisa. Anisan'ny tsy mampandroso io, ary io no anisan'ny nafahan'ny vazaha hoe nanandevo antsika koa zany satria tsika misarasaraka. Fotoana zany zao hoe tokony ho liana isika amin'ny mpiarabelona amintsika hoe iza reto rahalahiko sy ranabaviko reto mpiray tamindrazana amiko reto, dia misokatra amin'ny fomba amam-panao an'zareo, amin'ny fomba fijerin'zareo, amin'ny kolotsainan'zareo sy ny sisa. Dia inona ary ny hafatra ny Matsangy ho an'ny tanora manaraka antsika ity vidéo ity? Ny hafatra ho an'ny tanora dia hoe azakivy. Amin'izao manko ohatran'ny maro ny olona tiana-kivy ny tanora efa tsy avotra intsony Madagasikara aty fa alohantsika dia efa mijery ny ho avy any ivelany ihany sy ny sisa. Izaho miteny hoe azakivy satria misy fomba fiteny izay hoe Rome ne s'est pas fait en un jour. Nareo mijery ny firenena ohatrin'ny États-Unis io, amanjato taona vao tonga ohatrin'io. Eritreretra tamin'ny 1776 zareo nahazo ny indépendance-ny, fa amanjato taona vao tafapetraka ny tena hoe puissance américaine. Ka tsika zany tsy mora kivy fa mila fahavononana fotsiny dia andao hiaraka hisalahy. Misaotra ny Matsangy nanaiky vahiny hiaraka aminay sy kosikozy niaraka taminay teto. Dia izay no tafatafany arahantsika teto dia misaotra anareo nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Aza adino misabone eto amin'ny page Daikos.